Ny mpivarotra teto amin'ny tsena lehibe sy ambanivohitra no niona tamin'ny kandida azo andriana narvelo androany maraina tetsy Anosy. Miparitaka ny savony maro samihafa eny anivon'ny tsena, mamono ny orinasa malagasy izy ireny hoy ny mpandraharaha, manampy ny sahirana kosa amin'ny andavanandro. Ary farany, tranga mampiome iray tamin'ny fahitalavitra tao Frantsa, tsy natadidy ny vaovao nataony afaka omaly ny mpanao gazety iray ary namerina izany omaly maraina. Manasanao ihany izany hatramin'ny farany tompoko lahy sy tompoko vavy. Finaritra trano tompoko lahy sy tompoko vavy mbola mitsidika ny tokantranonao amin'ity tolakandro ity, manasanao hanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Pejy politika avy hatrany, andro faharoa amin'ny fampelezan-kevitra, ireo tantsaha sy mpivarotra eny amin'ireo tsena ifotoran'ny sakafo n'Antananarivo indray no niona sy nandray ny kandida ajo andriana narvelo androany. Avy tetsy Anosy Be dia niazo any Meritsi Atosika ny kandida, miaraka amin'ny eny ny namana mpanao gazety ny Ando Randrianarsoa. Miarahaba-nao ny Ando, inona no azo ambara amin'ity atoandro ity? Miarabantsika rehetra mpiveky sy mpanaraka ny ondapeo sy ny KOLO TV any atokantrano, miarabanao ihany koa Muriel, ary misotranao nanaiky nampiditra anay mivantana ao anatin'ny fampahalalam-baovao ampitany ako ny fampelezan-kevitra izay ataon'ny kandida azo andriana narvelo. Aty amin'ny tsena ny Meritsi Atosika ny misy azy amin'izao fotoan'izao mitsidika ireo mpivarotra, ireo tantsaha, maro moa izy ireo nanambara ny zava-bita ny kandida azo andriana narvelo taty an-toerana, toy ny fanomezana table banc ho an'ny lycée, ny fanorenana birao ifoto ny fananatany. Manararaotra ihany koa ny kandida azo andriana narvelo nentan'ireo mponina amin'ny fifidianana izy adidy ny firenena tsirairay. Io maraina io moa dia mitsidika ny tena Anosy Be ihany koa ireo tantsaha mpamokatra sy mpivarotra ny kandida azo andriana narvelo. Nambaran'izy ireo tamin'izany ny zava-misy ilanin'izy ireo fanizany tao anatin'izany ny fifandisalemana misy ao an-tsena, ny fahasomban'ny vokatra mampitotongana ny vidin'entana izay atany olona rehetra. Ny fijerena amin'ny zava-misy eny fotsiny mba tsy onona amin'ny tatitra ataon'ireo mpanoroteny no nambaran'ny azo andriana narvelo fa antony izao fidinana io fotsiny atao eny amin'ireo vahoaka izao ka mba ahafahana mitondra fanovana ho an'ny firenena sy fampandrosoana. Dia izay no vaovao afaka napita tamin'ity atoandro ity Muriel Iandrano misotranao napiditra mivantana tao anatin'ny fampahalalam-baovao. Misaotranao ny Ando, arahintsika ao anatin'ny fampahalalam-baovao lehibe rahariva ny Antsipiriana izay. Pejy hafa kosa indray, misedra olana ny indostria malagasy, mpanao savony eto amintsika noho ny fitoban'ny savony avy any ivelany, vokarina izay mora kokoa noho ny savony vokarina eto an-toerana. Ny mpanasa lamba no tena mampiasa ny savony raha ho an'ny eto an-drenivohitra, manjifa izay mora eny an-tsena fa tsy dia mijery ny kalitaony. Hita ihany koa ny fiantraikan'ny dokam-barotra, fanadihadiana. Lafo ny vidy-tsavony nefa betsaka ny mitobaka eny anivon'ny tsena sy miparitaka eny rehetra eny, ka ny manano sarotra ny safidy. Na dia ny mpanasa lamba aza no mpividy savony be indrindra eto Antananarivo, mitady hevitra izy ireo ary tsy misy very ny poti-tsavony. Lasa boribory tahaka izao ny fitambaran'ny ampy-tsavony etỳ amin'ny bassin, ny fitsitsiana ny tanjony. Totona dia bolabolaina boribory. Izay mpanasa lamba ihany. Ka izay mateza be. Tranga iray ihany koa miseho eo amin'ny andavanandrom-piainan'ny malagasy, tototry ny avy any ivelany ny vita malagasy raha ny savony no resahana. Ny tena raharaha, maro ireo savony tsy fantatra anarana nefa miparitaka eran'ny tsena. Tsy haiko a. Ana petite vitesse. Ahoana no mety fiantraikan'ny fampiasana ny savony tsy azo antoka amin'ny fahasalamana, indrindra ho an'ny hoditra. Miova isaky ny 7 andro ny hoditry ny olombelona, saingy tsy mihintsana, miala rehefa mandro amin'ny savony. Ny savony antsoina hoe surgras no tena tsara ho an'ny hoditra. Misy ireo akora tsy mifanaraka amin'ny hoditra arakaraka ny tsirairay ka mila fitandremana. Ary na dia ny zavatra atao hoe naturel aza matetika tsika dia resaka azy hoe aty azo avy amin'ny natoraly reny koa mbola mety mampisy allergie daholo. Ka mila mitandrina ny zavatra mahamanimanitra ny savony ireny dia zavatra manina ny hoditra daholo koa ireny. Tsy dia tsara mampiasa azy matetika. Mila tsy dia mitao savony fa ity moa fitaizana sy fanabeazana. Misy karazan'olona raha manao hoe atao hoe allergie vatan'olona dia tena tsy mahazo mampiasa an'ireny satria vao mainka manamaina ny hoditra ireny dia mampivoaka ny fery sy ny ratra.
eny amin'ny vatana. Ka amin'izao fotoana izao no tiantsika be dia be ny fidiran'ny savony tsara mba jerena ihany no ao anatin'izy io hoe inona. Tsika zany ny lalàna eto amintsika mbola tsy mametraka ny hoe tsy maintsy soratany amin'ny savony ny zavatra ao anatiny, satria misy olona tena mety manao régime, mety mahafaty mihitsy raha misy atao hoe akora izay tsy mifanaraka amin'ny vatana. Manoloana izany, ho an'ireo tsy dia mividy an'ireny ny antsinjarany mameno tsena ireny, ny lokon-tsavony sy ny masotsivana ho an'ny tokantrano ny maro. Savony fotsifotsy 500 reny. Inona ny anton'izay? Tsisy fofona sady mandoatra. Ary inona ny fampiasanao azy ireny? Fa fampiasana ilay savony mainty mainty. Ohatran'ny bebe fofona ireny dia sady manasy lamba. Fampiasanao ao tokantrano? Savony fotsy, savony nosy. Fa inona ny anton'izay? Ilay izy tsara ilay izy sady mety amin'ny vatana. Ny fotsy no be mpitira ny kalitao, ny mainty no be mpanjifa, noho izy mora kokoa kanefa tsy mora lany. Mahalafo eo amin'ny savony 520 isan'andro eo ny mpanjara nantononay. Ny manomboka hatrany amin'ny 500 sy 200 hatrany amin'ny 500 sy 900 ny karazan-javony, arakaraka fa ny tena mpampiasa betsaka dia ny mpanasa lamba. Anomezana endrika ny tanàn'Antananarivo ary any an-tanàna mponina mba ho sarotiny amin'ny fikolokoloana ny toeram-ponenany, izay no nanosika ny commune Antananarivo renivohitra nametaka sary hosodoko eo amin'ny tambohin'ny kianja Mahamasina, notokanana ny alatsinainy lasa teo io sary mirefy 700 metatra io, ny andindininy avy hatrany. Tafiditra ao anatin'ilay tetikasa ho fanatsarana ny zotra-pifamoivoizana tanan-dehibe ity hosodoko notokanana teto Mahamasina ity. Mitantara vanim-potoana 3 samihafa manasongadina ny fiainan'ny mponina Antananarivo. Ny ankehitriny, ny ampitso manan'ny tanina ary ny hoavy mbola hotsinjovina. Fiarakaretsaka lany lasantsy, bus miala eny amin'izay tiany ialany rehetrarehetra eny. Izay zany milaza ny anio, araka io vavara teo hoe dia mikorotana. Ny rapitso araka io nambara teo hoe misy an'ilay zotra 720 izay mampitohy any Ankatso amin'ny Mahamasina. Tableau farany ery amin'ny sisiny indrindra ery dia nofinofy rahatr'izay ho lasa tanàna moderna tokoa Antananarivo. Hitantsika eo ohatra somary miantona ery misy tramway. Nanolo-tanana ny commune Antananarivo renivohitra tamin'ny fanatotosany ity tetikasa ity ny PAMU sy ny Institut des métiers de la ville. Samy resy lahatra ny andaniny sy ny ankilany fa tokony atosika ny tanora manan-talenta eto amintsika. Teraka niaraka tamin'izay ny fiara-miasa tamin'ny fikambanan'ny mpanao hosodoko antsoina hoe Jamerla. Dia nieritreretin'ny zareo mihitsy izany hoe ahoana ny fomba ampitaina an'izay tetikasan'ny tanànan'Antananarivo izany amina mpianatra, amina ankizy, amin'ny salambabe-bahoaka izany. Dia natao teto amin'ity toeran'ity ilay izy izay toerana andalovan'ny olona isan'andro hifamoivoizan'ny mponina Antananarivo. La population va doubler dans les 25 prochaines années. On va passer de 3 millions à 6 millions d'habitants dans l'agglomération d'Antananarivo. Et le grand message, c'est que tout est encore possible. Nampahafantarina tamin'ity fotoana ity koa ny kisarisary na makety maneho ny tetikasa fanajariana ny tanànan'Antananarivo. Kendrena ao anatin'izany ny fanatsarana ny fotodrafitrasa 4 Eo amin'ny pejy ny fanatanjahantena kosa indray, tafita any amin'ny dingana manaraka ny KNAPS sy ny ADEMA izay miatrika ny Telma Coupe de Madagascar, anisan'ny sangany eo amin'ireo mpilalao baolina kitra eo amin'ny diviziona voalohany. Fanadihadiana entiny miarantsoa. Lasanay ADEMA sy KNAPS ny tapakila roa ambiny atrehana ny dingany ampaefadalana ny fedina any amboaran'i Madagasikara ny sabotsy teo tetsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina. Isa mazava roa no ohatra nandresen'ny KNAPS Sport Itasy ny ekipany Adresa Faotsy avy any aloatra mangoro ka nekarany amin'io dingana manaraka io. Baolina nampidirony tojo tany amin'ny faha 20 minitra, nampiany Erika teo amin'ny minitra faha 7:20 no natongo isa roa io any KNAPS Sport. Tetsikilany kosa ny AS ADEMA dia nanamontsana ny Capricorne avy any Atsimandrefana tamin'ny isa mavesatra 10 Efa napozina ny vokatra satria hatreo ampelana sasatra dia nitarika hatrany ary nanarina ekipana Atsimandrefana tamin'ny isa lavitra dia lavitra telo no ohatra ny ekipan'ny Serana Piaramanidina.
nasongadina tanteraka onjy izy napiditra ny baolina roa nampin'Nolojy Florent baolina tafiditra tamin'ny alalan'ny loha avokoa ny telo voalohany taoriany nandavony ekipa ny toliary ny tana formation arak'izany dia navotany ASADEMA ny anaram-bonina na Lamanga aloha hatreto. Rakaly sy Jocelyn ho an'ny lehilahy ary Ildisy Fanja ho an'ny vehivavy ireo ny tompon-dakana Lamanga eo amin'ny Tsidikanety be ho an'ireo manana fahasembanana ara-batana izay totosa tetsy Mahamasina ny faran'ny herinandro teo izy ireo ihany koa no hisolo-tena eo amin'ny taranja amin'ny fiadiana ny tompon-dakany Madagasikara izay ataony 17 ka hatramin'ny 19 septembre ho avy izao. Fanadihadiana miaraka amin'ny Marjona. Miatrika ny fiadiana ny tompon-dakany Madagasikara ireo latsaky ny 12 taona eto Madagasikara ho an'ny zazalahy ankehitriny ka ny ekipan'ny ASFA2 ny fandona tamin'ny tana formation tetsy amin'ny kianjabean'ny Mahamasina sabotsy lasa teo. Niondrika teo anatrehany ety voalohany tamin'ny isa telo no tsy misy ny tana formation ary mitondra an'izy ireo makany amin'ny dingana manaraka indray izay fananana izay. Mbola misavorovoro ankehitriny ny resaka momba ity alataona eto Madagasikara ity ary tsy nandrenesam-peo firy ny teny anivon'ny Fédération Malagasy tsy etoetoerana ihany koa sy ny sekretera général ny Fédération. Andrasantsika ny fanapahan-kevitra ho raisin'izy ireo amin'izao alataona misy amin'ny fananana eto Madagasikara ity tokony ho apetraka tsara ny fitsipika mazava ho an'ny fananana eto Madagasikara satria tsy ny baolina kitra ihany no misy izay alataona izay fa ny karazam-panatanjahantena misy eto Madagasikara dia saika zary manaratsy endrika ny fananana iraisam-pirenena misy eto amintsika ka mahatonga atsika ho latsaka avy hatrany eo amin'izay sehatra iraisam-pirenena izay satria dia efa manana ny fitiliana ireny taona ireny ny any ampitan-dranomasina amin'izao fotoana izao. Mbola lafo dia lafo izany ho an'ny Fédération Malagasy misy eto amintsika. Antenena sinoana fa dia anaja tsara tompon'andraikitra ny kluba ray sy ny mpanazatra ihany koa mba hisorohana ny toe-javatra nisy hatramin'izay ka hatramin'izao ary azo ialana tsara izay rehetra izay amin'ity fananana ity satria dia be dia be ireo manao fitarainana amin'izao fotoana izao ka mahatonga ny club avy hatrany ho raraka eo amin'izay fiadiana ny tompon-dakany Madagasikara eo amin'izay latsaka ny 15 taona izay. Eo amin'ny maresaka avy any ivelany kosa indray maro sy tsy ampozina ny zavatra mety hitranga rehefa mivantana amin'ny fahitalavitra. Tsy fantatra mazava izay nitranga tamin'ny fahitalavitra frantsay iray omaly namerina ny feo gazety sy ny fanazavana efa natao ny 13 septembre ny mpanao gazety iray. Alzheimer tonga loloatra hoy ireo namany niaraka taminy teo amin'ny plateau omaly sady nampiomeny navariana ity fahadisoana ny tranga ity zava-misy isan'ny malaza ao frantsao santionany amin'ny hiram-pirairay atao hoe Babs sy ny fivoahan'ny alboma iray vaovao no nambarany miaraka amin'ny kisarisary nanehony azy. Olana kely ny vaovao sy ny sary efa nentin'ny omaly io ihany no nasehony ity. Efa nentina omaly izany hoy Pistosan iray amin'ireo namany teo amin'ny plateau ary dia nivadika fumehezana teo ilay zava-nisy ilay mpanao gazety izay sady hita fa fanina no tsy nadadidiny vaovao nambarany omaly. Tsy maintsy navadika zavatra fa niresaka zavatra fa vaovao tsy nomaniny najanona vetivety mihitsy ny fandaharana matinal tao amin'ity fahitalavitra isan'ny sangany amin'ny fampahalam-baovao ity. Pejy hafa kosa indray omaly nidina teny akaiky ny vahoaka ny kandida ajo Andriananarivelo teny amin'ny fokontany manjaka miadana mandriloha manankabahiny besarety ary tsaramasay no nitsidiany. Tsy voatery ny vahoaka no anantona azy fa izy no tokony anantona sy hitsidika amin'ny vahoaka hoy izy. Fanadihadiana. Tsy misy dikany ny latsana hovidiana raha toa ka tsy fantatry ny vahoaka hifidy ary tsy mahafantatra ny etaetan'ny vahoaka ho ny kandida ajo Andriananarivelo. Kandidam-bahoaka efa niasa mivantana ho azy ireo no ilaina amin'izao zava-misy ara-toe-karena sy sosialy eto amin'ny firenena izao. Efa hatramin'izay no efa nisy ny fakana ny etaetam-bahoaka tety fotony saingy androany no ny fantaona tamin'ny vahoaka ity kandida ity noho ny fanarahan-dalàna. Tsy ny ady hevitra amin'ny fahitalavitra sy ny fijanonana amin'ny birao no amaranany ny krizy. Antananarivo feno elakelan-trano ary iny faritra nidinana teo iny dia isan'ireo faritra sahirana hatramin'izay ary nisy asa nataon'ny nay tamin'izay tompon'andraikitra teo amin'ny fanjakana ary fifaliana ao anay mba mandalo indray miaraka amin'ny vahoaka mijery ny fahavitany fa indrindra miantso ny vahoaka amin'ny tonga hifidy ary ny fanaovana fampelezan-kevitra tsy eny ambony latabatra ihany fa aleo mifankahita-tava ohatr'izao fa so tsy fantatry ilay olona izy ilay izy. Teny manjaka miadana miandry azy teo anoloan'ny rova ireo mpanohana.
Nitafafoy tamin'izy ireo ary nanohy ny diany teny amin'ny fokontany Mandriloa ny délégation. Nisafidy ny andeha tongotra namakivaky ny lalakely ampahany tamin'ny asa vitany tamina teo amin'ny fitondrana azy ny kandida. Mirefy 12 sy 500 metatra io tohatra midina makany manakambahiny io. Teny Besarety kosa naka ny hevitry ny ponina ihany koa ny kandida ajo. Olana amin'izao tsy azo ekenany tiony tsy ny zone franche ihany fa tokony ampiana daholo ny olona rehetrarehetra mba mamorona asa mba mamorona orinasa fa ny tolona natao taloha olona vitsy ihany afaka manao orinasa dia ny kely koa tsy afaka fa zany orinasa zany na fivarotana na hotely efa orinasa daholo zany zay ny ezahana mba ahafahany rehetrarehetra mba afaka manangan-java satria tsika malagasy tany fa tsy dia ambony diplôma daholo ka mpiasa amin'ny tsika mamira fa ny tanora dia mba izony foana zany mba hoe tena mitanjona nge dia zao hoe vary sarotra mampidina azy sarotra ny hoe ampidinina ambany be ny vary fa ny ezaka tokony atao hoe rehefa manana asa ny olona dia mihinam-bary ny olona fa rehefa tsy miasa ny olona dia tsisy hoaniny zay ilay izy président indri tokony nataoko anaty listako mihitsy nanao député Tsy nanadino ny faritra nahakely azy ihany koa izy fa nitsidika ny tetsy amin'ny fokontany Tsaramasay. Hita teto fa ny fanakaiky ary tena akaiky ny vahoaka ajo, tsy nisy ny elanelana. Ny fampitankosina tamin'ny rehetra izy tahaka izay nahazatra azy fo ny be ny tanàna ambanivohitra. Nandritra ireo fijinina ifotony rehetra ireo, tsy nanadino nanentana ny olona ifidy ny tenany ary nilaza fa hitondra fiovana marina eo amin'ny firenena ary nilaza fa hitondra fiovana marina eto amin'ny firenena fa tsy fiovaovan-kevitra sy fanao toy ny nisy hatramin'izay. Tsy sodiso anjara hitafa mivantana amin'ity kandidany malagasy miara-miainga ity ny boribory-tany rehetra eto andrenivohitra toy izany ihany koa ny any amin'ny faritra rehetra entintsika amin'ny fampahalalam-baovao hatrany ny akon'izay. Ny farana hatreo tomboky lasy tomboky vavy ny fampahalalam-baovao tamin'ity tolakandro ity, ny Andro Andrianarisoa no hiaraka aminao amin'ny fampahalalam-baovao amin'ny 7 alina, ny tenako kosa mametraka ny veloma mandrapitafa aminao.